Mijoro hatrany ny fiangonana apokalipsy ao Manjakandriana na dia teo ary ny sedra mafy no lalovany tamin'ny fahamaizan'ny fiangonana efa nisy tao an-toerana. Efa andalam-panorenana trano fivavahana vaovao amin'izao fotoana izao ity fiangonana apokalipsy Manjakandriana ity. Fiangonana lehibe mirefy 40 metatra ny lavany ary 20 metatra ny sakany no heverina orina ary hainga amin'ny ezaky ny mpino ny fanorenana. Mazava ho azy arak'izany fa dia ny fiangonana apokalipsy Manjakandriana indray no notsidihan'ny Ray aman-dreny pasteur Mayola Mivady ny sabata 12 aprily lasa teo. Voalohany raha teo no nahatongavany tao amin'ny fiangonana Manjakandriana tamin'ity taona ity ka tsy noadinoiny ny nitondra fiarabana sy fampaherezana ny fiangonana izay niompana tamin'ny andron'ny Jehova. Batsika fiangonana eto Manjakandriana sy manodidina rehetra kilometatra sy manodidina androany sabata faha 12 ny volana avril taona 2012 sy 2000. Rano taona voalohany iaonantsika mba fampiarabana voalohany koa natongavana eto Manjakandriana amin'ny taona ity dia faly miarabatsisy rehefa ela ihany tsy nanalovana teto Manjakandriana zay. Raha misy tiady hitandrina ny teniko izy ndray zoti azy hoti azy ary akao aminy zahay ka oninao aminy ohatr'izao zany ohatry hoe ty zany nao totsika hoe ty karete anao zany ty anao zany raha vao makatony tenin'ny Kristy zany tsika zay resany antsika mino ny Jesosy mahatsaky ny herinandro dia atao hoe ty stylo ty ny zanaka dia izy miditra ao iny koa ny ray miditra ao aminao zany atao aminao amizay zany izy reo izy zany tafiditra ao aminao dia raha vao tafiditra ao aminao Jesosy sy ny ray iny moa tonga ny tivolo vao mahitanao izy tonga dia manino pararetra satria ny ray sy Jesosy no hitany ao anatiny ao raha vao mitanana ny teniny tsika. Fa ny alahady 17 aprily tetsy ambony marina dia vory marobe ihany koa ny mpino sy ireo mpanaraka ny radio fanambarana notrony mpijery ny fahitalavitra jery. Akoatra ny fanompoam-pivavahana lehibe ho fangatahana famelan-keloka tamin'Andriamanitra dia anisan'ny nanasongadina ny fotoana ihany koa ny asa fanafana nahitana ny fandraisana anjaran'ny zanam-pandarana odi-maso ny zanam-pandarana fahalalana fahendrena voatsara teto amin'ny radio fanambarana ny sampana délivrance miaraka tamin'ny régional n'Antananarivo. Tsapa ho maivamaivana avokoa moa ireo nandray fanafana tao irin'ny firavana tamin'ny roa ora tany hoany. Ny alahady voalohany volana May tontolo andro moa dia isy indray ny conférence ara-baiboly entin'ny Ray aman-dreny pasteur Mayola ao amin'ny foiben'ny fiangonana apokalipsy etsy Ambodinisotry izay hitondrany fanazavana ara-matematika sy ara-fizika ara-tsiantifika ary ny ara-panahy mahakasika ireo trangan-javatra maro mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Arahina batisa lehibe zany ny 7 volana May eny Andranotapahy n'Ambohidratrimo. Mitoy ny fanarahanao ny fampianarana boky ny apokalipsy hoentin'ny Ray aman-dreny pasteur Mayola eto amin'ny fahitalavitra jery isaky ny alahady dia hariva amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy alohana ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitondranao ny zanak'Israely. Taenao ne Jehova ka hiaro anao. Ampamiramiratra ny tavany aminao ne Jehova ka amira fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ne Jehova ka anomenao ny fiadanana. Amen. Sabar Jehova sy Gideona. Sabar Jehova sy Gideona. Zay tratra